Jaona toko fahavalo. Ny amin'ilay vehivavy azo nijangajanga. Dia samy lasa nody any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nakany an-tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nakeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, "Mpampianatra, ity vehivavy ity azo olany tanana nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàn'i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao?" Izany no lazainy hakany fanahy azy mba hahazoany izay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, "Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, "Raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?" Ary hoy izy taminy, "Tsy misy tompoko." Dia hoy Jesosy, "Izaho koa tsy mba manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony." Ny nampianaran'i Jesosy indray teo an-kianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, "Izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina." Ary hoy ny fariseo taminy, "Ianao manambara ny tenanao, ho tsy marina ny fanambaranao." Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako. Fa ianareo kosa tsy mahalala izay hiaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay maniraka ahy. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy. Izany manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka ahy dia manambara ahy koa." Dia hoy ireo taminy, "Aiza izay rainao?" Jesosy namaly hoe, "Samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa." Izany teny izany no lazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsahan-drakitra raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary hoy indray Jesosy taminy, "Andeha ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha." Dia hoy ny Jiosy, "Hamono tena va izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha?" Fa hoy izy taminy, "Ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no lazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo." Dia hoy ireo taminy, "Iza moa ianao?" Hoy Jesosy taminy, "Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa
ny ray no nolazainy taminy. Ka dia hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izany ho izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny ampianarany raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao ahy ho rery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro ny nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba handevon'olona hatr'izay ela izay, koa nahoana no atao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia handevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka ianareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay irenareo tamin'ny rainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama ny rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilazany marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra ny voako sy nankanesako aty, fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy ny naniraka ahy. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Fa satria milaza ny marina dia tsy hinonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina ny lazaiko, nahoana ianareo tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany ny tsy hainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, tsy marina va ny filazanay fa Samaritana ianao sady manana demonia? Jesosy namaly hoe, izaho tsy manana demonia, fa mankalaza ny raiko, ary ianareo kosa tsy mahafa-boninahitra ahy. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay. Dia hoy ny Jiosy taminy, fantatra ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Manao anao ho iza moa ianao? Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy, fa izany mahalala azy. Ary raha hoy izaho, tsy fantatro izy, dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao ka dia efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho dia nakavaty hitoraka azy ny olona fa Jesosy ny hery ka niala teo an-kianja ny tempoly.